Lanonana rososina no nitoto saina teto Betafy renivohitra ny latsinainy fa 30 Marsa. Voalohany tamin'izany ny fametrahana solombavambahoaka izay voafidy teto an-toerana Randriambolamana Jean-Guy Honoré. Ity lanonana ity moa izay nitarihan'ny lehiben'ny faritry Vakinakaratra sy ramatoa lehiben'ny distrikan'ny Betafy. Hiasa ary tsy hamelan-dalo fotsiny ihany ireo fampelezan-kevitra nataony ity olom-boafidy voapetraka androany ity. Betafy dia tsy vitana tokon'olona na hoe olona irery ihany fa tsy maintsy miara mientana io zany tsy maintsy miara misalahy ka nizanizana amin'ny mpifanenana tamiko milatsaka solombavambahoaka aza dia raisiko an-tanandroa raha misy fiaraha-miasa azo atao fa tsika rehetrarehetra tsy maintsy miezaka hanao izay natanteraka ny tivapandrosoana ity. Hatreto dia matotra ny fiaraha-miasan'ny solombavambahoaka amin'ny faritra. Tena andrasana dia mazava ho azy fa dia ny fampandrosoana ny fiahinany fiainana vahoaka satria zay angamba araka ny fahatana azy ary zakony nataony ny amin'ny hoe fanaovana ny famezatoky any vahoaka ny amin'ny sindizay fampandrosoana dia zany hoe ny fiahina azy sy ny fananany ray manontolo ka dia raha hoe ny andrasana amin'ny solombavambahoaka moa dia zay le fiaraha-miasa fiarahana atao hoe mientana mba hisiny ny tena fampandrosoana marina atao anatin'ny distrika ary zay teraka fampandrosoana atao anatin'ny Madagasikara ray manontolo. Lanonana faharoa tamin'ity androany ity ny fitokanana ny zaridaina mahafinaritra eto akaikin'ny Brown Commune Betafy sy ny vavahadin'ny Fonja ao akaikin'ny Gendarmerie Pirenena.